Zavako malala amin'ny tompo dia mbola faly miarabantsika ny tenako amin'izao ora sy fotoana izao. Dia izara amintsika indray izay tia ny tompo ampitaina, tia hampahery antsika isan'andro ny tompo, dia hiara-dalana amintsika mandrakariva izy hanoro ny làlana ao antsika mba hiainantsika ao anatin'ny fifaliana sy ny fiadanana hatrany. Dia mbola hiara hivavaka isika. Mankasitraka anao izay Jesoa malala amin'izao ora sy fotoana izao fa hiteny aminay indray ianao, tsy navelanao nisy ny sakatsakany devily satana izany Jesoa, tsy navelanao hanan-kery amin'izao fotoana izao ny asan-dratsy satria ianao ilay mifeny zavatra rehetra ka raha misy tianao tanteraka dia tanteraka izany tompo, dia mitenena amin'ny vavan'ity mpanomponao fa voninahitra anao izahay. Dia miasa mahery ao anatinay Jesoa malala. Dia noho ny anaran'ny Tsoanao nanaova izany tombavaka izany. Haleloia. Amen. Hiresaka indray isika ry havako malala androany ny amin'ny fahatezerana. Tamin'ny herinandro ny momba ny hoe fatokinan'Andriamanitra. Fatokinan'Andriamanitra izay solika mampandeha ny fiaran'ny fahasambarantsika. Dia androany indray ny fahatezerana indray dia io indray ilay manimba fifaliana sy fahasambarana. Tahaka ny mikraoba io izany. Tahaka ny mikraoba io izany. Ny hijerevantsika akaikikaiky kokoa ohatra velona ny momba n'io fahatezerana sy ny vokan'io ry havako malala dia ny tantaran'ny Kaina sy Abela. Tena ao anatin'io tantaran'ny Kaina sy Abela io Andriamanitra mampiseho ny olana nisy. Mampiseho ihany koa izy ny vokatra izany. Dia mampiseho ihany koa nefa izy ny vahaolana. Andenge mba avakitsika vetivety ry havako malala raha sitrakareo dia hamaky izantsika ny Genesisy toko 4 amin'ny anaran'i Jesoa. Ndao atombokitsika amin'ny andininy fa aleo atombokitsika ka hatramin'ny voalohany ry havako ao fa mitombo fotoantsika ny zavatra rehetrarehetra izy andamina raha toa ka mamaika isika andamina izy amin'ny zavatra rehetra. Amin'ny anaran'i Jesoa. Ary Adama nahalala ny Eva vadiny dia nanananaka Eva ka niteraka ny Kaina. Ary hoy izy, efa nahazo zazalahy tamin'i Jehovah ary niteraka ny Abela ralany koa izy, ary Abela dia mpiandry-ondry fa Kaina kosa mpiasa tany. Ary efa fakelaela dia nitondra ny Kaina ny vokatry ny tany ho fanaritra ho an'i Jehovah, fa nitondra ny Abela kosa ny voalohan-terak'ondriny dia izay matavy. Ary Jehovah nankasitraka ny Abela mba mifanatiny, fa Kaina mba mifanatiny kosa tsy mba nankasitrahany. Dia tezitra indrindra Kaina, sady nanjombona ny tarehany. Zafady ry havako. Hijanona kely tezitra indrindra Kaina, sady nanjombona ny tarehany. Ary io Jehovah tamin'ny Kaina, nahoana no tezitra ianao ary nahoana no manjombona ny tarehinao? Raha tsara toetra ianao moa tsy miramirana va? Fa raha tsy tsara toetra kosa ianao dia mamitsaka eo am-baravarana ny ota, ary ianao no kendren'ny faniriany, kanefa ianao no tokony hanapaka azy. Ary Kaina niteny tamin'ny Abela ralany, ary nontany an-tsaha izy mirahalahy, dia nitsanga ny Kaina nanantona ny Abela ralany ka namono azy. Ary io Jehovah tamin'ny Kaina, aiza Abela ralanao? Ary hoy izy, asa mo mpitandrina ny ralako va? Ary hoy izy, inona no nataonao? Ny feon-drano ralanao mitary anamiko avy amin'ny tany, ary ankehitriny dia vohozina ianao hiala amin'ny tany honenana izay ny vava telona ny rano-dralanao nalatsaky ny tananao. Raha miasa ny tany ianao, tsy mba havokatra ho anao intsony izy, ho mpandinjena sy mpirendreny ambony tany ianao. Dia ho Kaina tamin'i Jehovah, lehibe ny valiny-heloko mihoatra noho izay zakako. Indro, efa noranao hiala amin'ny tany honenana dia hihery ny tavanao ary mpandinjena sy mpirendreny eny ambony tany. Koa na iza ahita dia hamono ahy. Ary Jehovah taminy, noho izany na iza mono an'i Kaina dia ho valiana fito eny izy. Ary Jehovah nanao famantarana ho an'i Kaina mba tsy hisy hamono azy izy rehetra ahita azy.
ary kaina dia niala teo anatrehan'i Jehova ka nonona tao an-tanin'ody tandrifiny tena. Amen. Izay ry havako malala, izay ilay tantaran'ny Kaina sy Abela. Inona kay ny olana tao e? Nisy olana tao ry havako nisy olana dia izao. Nialina an'ny Abela i Kaina satria nankasitrahan'Andriamanitra kokoa ny fanatitra naterin'ny Abela. Izay ny olana dia izay ilay niteraka fahatezerana. Izay ilay niteraka fahatezerana. 7 fahefatra fahadimy. Dia ny vokany 9 farakambefolo faharoambefolo ka hatramin'ny 17. Ny vokany dia voaroky izy ry havako malala. Voaroky izy. Ary izy ary ny teny mihitsy hoe tena lehibe valiny eloko. Mihoatra noho izay zakako izy. Mihoatra noho izay zakako izy. Misy bikely akaiky ilay hoe mihoatra. Ny valiny eloko mihoatra noho izay zakako dia hoe mihoatra noho ny hazo avela hozy izy. Izany hoe tena natsaro nangidy be mihitsy izy izany. No ilay fahatezerana tsy voafehany. Andriamanitra nefa efa niteny mialohan'ny Kaina tato. Nisy vahaolana nytenen'ny Tompo tato ry havako 7. Hozy izy ny Tompo. Raha tsara toetra ianao moa tsy miramirana va? Fa raha tsara toetra kosa ianao dia mamitsaka eo am-baravarana ny ota. Ary ianao ny kendren'ny faniriany kanefa ianao ny tokony hanapaka azy. Efa nitoron'Andriamanitra hevitra ange talohany nanaovany zavatra maro ry havako malala e. Talohany nanontany ny fahatezerana treo amin'ny fahatezerana dia ekena satria izay ilay fihetsem-po ka. Izay ilay réflexe ny vatana. Ary tena miteny mihitsy ny tenin'Andriamanitra amin'ny salamo 4 misy 4 koa amin'ny salamo ry havako tezera fahaza manota. Mangina hozy izy mieritrereta tsara eo mpandriana. Mitezera, tezera fahaza manota. Azo atao tokoa mitezitra ry havako malala. Azo atao fihetsem-po izany. Andriamanitra akory tsy mila voatsiary amintsika ka hoe tsy mahazo tezitra fa fatantsika. Olombelona ihany isika afaka tezitra fa ny aorianan'izay aintsika kay ny afaka manome làlana ny fahatezerana io. Romanina 12:7 ry malala omeo aza mamaly ratsy omeo làlana ny fahatezerana. Raha ny ento tsara an'Andriamanitra izany teto Kaina satria Andriamanitra efa niteny hoe mamitsaka eo am-baravaranao ny ota ry Kaina ianao ny kendren'ny faniriany satria rehefa tezitra isika dia mandeha daholo ny fisainana ratsy rehetrarehetra. Te hamaly faty isika. Te hanao zavatra hoe amaliana izay zavatra neitrentsika fa mafy tamintsika. Dia izay ny tsapan'ny Kaina teto dia hozy Andriamanitra hoe ianao ny kendren'ny faniriany, ny fahotana, ny nofinao. Te hanao zavatra ratsy izay ilay ota, nofo égale ota. Kanefa ianao ny tokony hanapaka azy. Matoa Andriamanitra niteny an'izany. Manana fahefana hanapaka ny fahatezerana izany tsika. Manana fahefana isika hanana dessus amin'ny fahatezerana. Meo làlana izy ho ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny Romana 12:7 taky ny vahiny. Meo làlana ndao mena làlana mandalo ny fahatezerana fa tsy avelantsika hitoetra. Fa rehefa mitoetra tsika dia io ny vokany nataon'ny Kaina io. Ary tsika kay ry havako malala efa nomen'Andriamanitra fahefana hanapaka. Isika ny mpanapaka azy. Ny atao hoe mpanapaka izany ry havako malala oharina amin'ny mpanompo dia manana ny fahefana hibaiko tsika. Manana fahefana amin'ilay zavatra na amin'ilay olona isika. Azontsika ry havako malala aoka patsahivon'ny Tompo amintsika izany. Aitsika kay afaka manapaka io fahatezerana io. Mibaiko an'io miala mivoaka. Raha hatramin'izay izany tsika mibaiko an'io foana. Gaga isika hoe avy enge tsika dia gaga fa nanena ary nanao an'iny. Misy nenina ao anatintsika. Manomboka androany ry havako malala. Aza avela hanapaka antsika intsony ny fahatezerana. Tsy manana anjara amintsika izy ka isika no hanapaka azy. Meo làlana izy ry havako malala. Ary mpitoroteny toko 7:7 indray aoka tsy alaka tezitra ny fanahinao fa ny fahatezerana mitoetra ao atratra ny adala. Maninona miteneny hoe mitoetra ao atratra ny adala. Adala izay mampiatrano azy ela ao taky ny vahiny ho araka ny teniko teo.
mandalo ny fahatezerana avelao izy andeha meo làlana izy. Aza vela hitoetra izy fa ola-dala no mampiatrano azy zany. Mikolokolo azy ao anaty ao, mitoetra ao tratra ny adala ao ny tenin'Andriamanitra. Ao dia kolokoloinao dia aroso sakafo ao dia asaina mipetraka tsara ao amin'ny salon'ny fo ao. Aza vela ry havako malala. Lasa daholo ny fifaliana, lasa ny fiadanana ary manapaka ao izy dia lasa manota dia ny hafarany lehibe ozy-kaina ny valon'ny eloko. Nanenina nge kaina ry havako malala voaroaka tao ane izy ary rehefa voaroaka izy dia mbola hozy izy dia izay ahita zany dia hamono ahy. Nefa hoany izay foana misy trasina famindrapo foana ao amin'Andriamanitra. Jereo izy an'izanizy hamono an-kaina ozy izy dia hovaliana fitoeny ary mbola nomeny famantarany kaina mba tsy hisy hamono azy. Jereo nge ry havako malala ilay fitiavan'Andriamanitra ilay indra fon'Andriamanitra amintsika raha hatramin'izay ianao ry havako. Raha hatramin'izay no baikony io fahatezerana io ianao. Dia ny tompo nomindra fo ary ny tompo mbola manoro làlana. Aza manaiky tsony, aza manaiky tsony. Simba an'io avokoa ilay fifaliana ao anaty, simba an'io avokoa ilay fikasana tsara ato anaty. Averiko foana rehefa ilay hivoaka maraindray tsika zany dia rehefa nahazo fampianarana dia hoe androany tena hoe tsara ny zoroniako. Androany hanao izay mety izay tsara. Vao mivoaka tsika dia efa mamafy moa dia volosiny Satana dia tesitra tsika. Manaraka an'izay avokoa ny tontolo andro rehetra rehefa avelantsika hitoetra ao anatsika mikatso ilay fifaliana. Noho izany ry havako malala, teny ampitiavana antsika ny tompo. Omeo làlana ny fahatezerana ary malala aza vela hitoetra izy hoy ny tompo indray. Ianao no tokony hanapaka azy manana fahefana amin'izany sika ry havako malala. Raiso ny fahefanao, raiso. Dia ny tompo ane ombantsika hatrany hatrany. Dia an'Andriamanitra ireran'ny voninahitra ao amintsika kosa ny faherezana, ny herin'ny fanahy ahafahana manohatra izany. Ny asany dia volosiny Satana rehetra. Amen.